Ny antony nananganako blog za efatra amin'izay mihitsy no tia manoratra dia za koa nefa tena tia teknôlôjia be mihitsy dia rehefa nandika hoe inona ny fomba anankiray mety ahafahana mampiray an'ireo sehatra anankiroa ireo dia ny blogging no hitako hoe mora indrindra tamin'izay satria sady afaka manoratra ako no afaka ihany koa mikirakira an'ilay teknôlôjia tena tiako dia afaka ihany koa manao ny asa tiako izay fanaovan-gazety. Ny antony tena nanaovako blog satria za tia manoratra fomba fanehoako hevitra sady tiako sady haiko kokoa ny resaka soratra rehefa maneho hevitra dia ny tombontsoa amin'ny fananana blog ahafahana maneho hevitra izany hoe za zao resaka tanora no tena zavatra soratako matetika hoe vahaolana amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe resaka tsy fananana asa. Ohatra manko ianao ka manao gazety dia tsy maintsy manaraka izay zavatra tokony avoaka ao amin'ny gazetinao izany hoe arakaraka le ligne éditoriale ozy ilay fomba fiteny izany no ahafahanao hoe miteny na tsy miteny zavatra iray fa rehefa manana blog ianao dia ny hevitra manokana no avoakanao amin'ilay izy. Dia ny blog vetivety izy dia afaka manokatra satria miaraka amin'ny internet ianao 30 minitra ataoko hoe max ny abetsaka raha betsaka indrindra ny fotoana anokafana blog fa avy eo moa misy hoe pitsopitsony kely afaka maka fotoana bebe kokoa na hoe tena tianao matianina be le blog dia raha amin'izay fotoana izay izy mety maka fotoana bebe kokoa.